naomby ny vahaolana notadiavin'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjofana mba hampidinana ny vidin'ny siramamy. Ny fiarah-miasa amin'ny orinasa West Sucre Namaki no natao ka nahafahana nampidina n'izany vidin'ny siramamy izany. Aleo ny vokatra malagasy mihitsy no omenan'ny mpanjifa. Ministeran'ny commerce zany ministeran'ny commerce zany intermédiaire direction régionale niaraka tamin'ny préfet fandrara tamin'ny tompon'ny siramamy West Sucre zany dia atao hoe inona tsy azahoan'ny commerçant ny Mazenga direct magnano asa aminareo tagnatin'ny telo herinandro angamba nandeha foagna ny fandraragna fandresanahatra teo zay vao niabotira zany négociation dia nahazo quota amizay zany tsika zao direct commerçant grossiste teo tantoerana zany afaka nividy direct tamin'zareo West Sucre zany dia zay zany mahatonga izao vidin'ny siramamy nisy vidinany amin'ny tsena zao satria nahazo tamin'ny vidiny sortie d'usine zany grossiste teto Mazenga. Eo amizay zany miezaka zany ny tompony ndraiky fanjakana mandrindra magnaramaso ny fitsinjaranan'io sucre io zany zao ary miezaka magnaraka zany atao zay tohizan'io mba ahazo foana isam-bolana zay quota tokony ho azo reo commerçant eto Mazenga. Ankehitriny efa misy fidinana ny vidin'ny siramamy 900 ariary ny iray kilao amin'izao fotoana izao raha ny zava-misy satria efa mitobaka manerana an'ireo tsena ny siramamy vitantsika malagasy. Fiarah-miasa ny fanjakana sy ny orinasa West Sucre Namaki ahitana izany avokoa ny amin'ireo mpivarotra rehetra. Sasa nataon'ny fanjakana zany nanao zay nahere lansena sy nanana ny siramamy malagasy fanivoaka ny taon'ny Namaki zany dia napetraka mihitsy hoe ny prix ahafahany malagasy mividy satria ny tsy fisiny teo zany nahatonga anazy niakatra fa amin'izao mihitsy zany efa misy efa mamoaka ny siramamy dia efa milamina sy efa milamina zany tsika anazy. Mipandringa anazy zao 900 ariary izao taloha izy tafakatra tany 3 arivo mihoatran'izay ara taloha satria zay tsy fisina teo zay. Maharitra ve zao fisiny zao sa ahoana? Tokony haritra izy raha mamoaka tsara ny any amin'ny siramamy io ny atsika io zao tokony ho lansentsika mihitsy fa tsy miady ny avy any ivelany foana tsika. Nidina teto amin'ireo tsena lehibe tsara mandroso sy marolaka ny talemparitra ny varotra sy ny fanjifana eto Boeny Belalay Jean Berkmans ny alakamisy fa 15 ny volana Jona nijery ny momba ny vidin'ny siramamy.